mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ry havana no iarabanantsika tratrity alarobia fa 7 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokyny Josoa. Josoa 7:20, Josoa 7:20, raisina amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Josoa 7:20, raisina amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Vakiny amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa ela taorian'ny nanomezan'i Jehovah fitsarana ho an'ny Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina, ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fanterana, dia natsoiny Josoa ny Israely rehetra, dia ny olony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary mifehy azy ka ho izy taminy. Efa zoky olona aho zao ka mandroso fanterana. Ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetra ireo teo anoloanareo. Fa Jehovah Andriamanitrareo niady ho anareo. Indreo efa voazarako olovan'ny firenenareo tamin'ny filokanareo ireo firenena sisa ireo hatramin'ny Jordana mba amin'ny firenena rehetra izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovah Andriamanitrareo, izy no androka ireny eo anoloanareo, dia ampiala azy eo anoloanareo ary andovany tany ianareo araka izay lazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. Dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky lalàn'i Mosesy mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba tsy hakanesanareo eny amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo. Ny anaran'ny Andriamanina dia aoka tsy tononinareo na ampianinanareo akory, ary aza manompo azy na miankohoka eo anatrehany, fa Jehovah Andriamanitrareo ihany no ifikio araka ny nataonareo mandraka androany. Fa nandroka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehovah, ary dia tsy nisy olona nahajanona teo anoloanareo mandraka androany. Ny lehilahy iray aminareo manenjika arivo, fa Jehovah Andriamanitrareo, izy no miady ho anareo araka izay nolazainy taminareo. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ry havana, ity andininy faha-efatra na fahatelo marimarina kokoa tapany farany ity manao hoe fa Jehovah Andriamanitrareo no niady ho anareo, dia miverina indroa amin'ity zara mofinaina eto am-pelantanantsika ity tapany farany amin'ny andininy fahatelo, fa Jehovah Andriamanitrareo no niady ho anareo. Dia miverina koa izy amin'ny andininy 10 tapany farany, fa Jehovah Andriamanitrareo, izy no miady ho anareo. Saingy ny iray dia asehony amin'ny fitandrisana lasa, fa ny iray kosa asehony amin'ny fitandrisana ankehitriny. Verina indroa zany io teny io. Saingy zao anefa io teny hoe Jehovah niady ho anareo, fa ianareo kosa angina, dia raha ny tena marina tsy any Josoa losa lay ifeza teny io, fa any Mosesy. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy 4:20, andininy 4:20, eo anoloanany ao anaty rehefa hivoaka ny tranona handevozana ny zanak'Israely, dia io teny io mitenenin'Andriamanitra manao hoe Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Raha ohatra ka miverina kely amin'ny Exodosy 4:20, tsika ka mamantatra ny contexte na ny zavatra nitranga, nitenenana n'io teny io tamin'ny fotoana inona no nitenenan'Andriamanitra io teny io hoe Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo angina. Teo amin'ny vanim-potoana sarotra dia sarotra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely io, hivoaka ny tany Egypta izy, ary efa nandalo ny loza 7, fa hitranga kosa ny loza 10, ary eo anatin'ny loza 10 io
fahafatesan'ny lahy matoa rehetra tany Egypta, afa-tsy ny lahy matoa any zanak'Israely. Afa-tsy lahy matoa any zanak'Israely ery no afaka no lay Paska na no lay rany zanak'ondry tsy misy kilema na tetina ny tolambaravaran'ny tranonenany zanak'Israely. Rehefa natetina ny tolambaravaran'ny tranony zanak'Israely zany io ny rany zanak'ondry dia ny teny an'io teny io manao hoe Jehova niado anareo fa ianareo kosa angina. Ay zany raha bokin'ny Exodosy ny fahatanteran'ilay hoe Jehova iado anareo fa ianareo angina de manompoka eo amin'ny Paska, manompoka eo amin'ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Ary dia raha ohatra ka akisakitsika aty amin'ny testamenta vaovao ka raisina amin'ny hoe lay Paska ny testamenta taloha dia tandindon'ilay Paska ny testamenta vaovao araka ny tenin'ny Paoly manao hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika. Dia ay zany lay hoe Jehova iado anareo fa ianareo kosa angina, raha jerena ty amin'ny testamenta vaovao dia ao am' Jesosy Kristy ny tena hatanteran'ilay fanomeza tokon'Andriamanitra hoe iado atsika Andriamanitra. Ao am' Jesosy ny tena hatanterahiny zany fanomeza toko zany. Ao am' Jesosy ny tena hatanterahiny zany faneken'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra iado atsika, itsika kosa angina. Aikay ao am' Jesosy no handraisatsika ny fahangina atsika. Ao am' Jesosy ny isehoan'Andriamanitra ho miado atsika. Ao am' Jesosy no handraisatsika ny fitahian'Andriamanitra miado atsika. Ao am' Jesosy no atsapatsika hoe Andriamanitra ny miado atsika, tsika tsy manao na inona na inona fa mangina. Hitatsika zany miazo fijalian'ny Kristy ny fahanginan'ny olombelona, ny fangiry firian'ny Kristy ny fahanginan'ny olombelona, fa niazo fijalian'ny Kristy no nanehoan'Andriamanitra ny heriny. Hitatsika nge zany rehefa nombona tamin'ny azo fijalian'ny Jesosy, ny tsarain'ny Jesosy, nokapohan'ny Jesosy, taiza moa ny mpianatra tsy nanao na inona na inona, nangina, nga nisy mpianatra voasambotra, nga nisy mpianatra ny kapohana, nga nisy mpianatra ny tsaraina, nga nisy mpianatra ny milohana, tsy nisy. Fa Jesosy rery no niatrika ny zavatra rehetra ny mpianatra nangina. Manamafy an'io Jaona hoe nihidy aman-trano ny mpianatra nangina. Ao am' Jesosy no ahatsapatsika ny fahanginana eo anatreha niady atrehantsika. Ao am' Jesosy ny isehoan'Andriamanitra ho miado atsika. Hitatsika koa rehefa nisamborony Jesosy amin'ny bokin'ny Getsemane, ao amin'ny zaridaina Getsemane, hitatsika amin'ny filazantsara ny sinoptika, dia Jesosy ny teny manao hoe avelao reo mpianatra ireo andeha, tsy meloko ireo za samborona, avelao reo andeha. Zay le hoe Jesosy no niado atsika, Andriamanitra ny niado atsika. Fa izao miverina indrotsika io andininy io itsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy izy, Exodosy nampiasa azy amin'ny fotoanan'ny Paska. Fa izao Josoa kosa nampiasa azy eto. Josoa nampiasa azy amin'ny andininy fahatelo sy andininy fahafolo. Tsy hoe ihany fa mbola amin'ny toerakafa mbola ahitana azy koa. Fa amin'ny ty andininy fahatelo sy fahafolo ty zany izy de miverina ny hoe Jehova iado anareo fa ianareo kosa angina. Raha metra-panontaniana amin'ny bokin'ny Josoa tsika, inona no hevitry ranoray amin'ny bokin'ny Josoa? Nahoana no noraisin'ny Josoa io andininy matanjaka de matanjaka io hoe Jehova niado atsika fa itsika angina, mamitina ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy tompo, mamitina ny fiainan'ny mpino manana an' Jesosy ny hoe Andriamanitra ny miado azy, ny miado atsika fa itsika mangina. Dia ahoana ny ampiaran'ny Josoa an'zany, ahoana ny ainan'ny Josoa an'zany? Dia afaka makandiny vitsivitsika. Itsika moa miaina ny foto-kevitra hoe ny soratra masina ihany manazava ny soratra masina, teny Martin Luther io, ny soratra masina ihany manazava ny soratra masina. De ndetsika ka ndiny soratra masina anakoroa na telo ao amin'ny bokin'ny Josoa, ny ainan'ny Josoa ary nampitany Josoa an'zany amintsika hoe miado atsika Andriamanitra, itsika mangina. Manomboka amin'ny bokin'ny Josoa toko fahaenina tantarany, zanak'Israely tao Jeriko, tanàna lehibe Jeriko, tanàna mimanda, mifefy. Tonga ny zanak'Israely handeha ao Jeriko, mihidy ny mandan'ny Jeriko. Dia inona nataon'Andriamanitra?
hoy ny Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely manao hoe zao noho izy omeoka anareo ny tanàna ny Jeriko. Tsy aza mijery ny ahavo ny mandany, aza mijery ny alehibe ny mandany, aza mijery ny alehibe ny tanànany, ary aza mijery ny herinareo zay tsinotsinona vanenefitra fa izany ado anareo ny anareo angina. Fa zao nataonareo lasy anareo manodidina ny tanàna. Atsoy ny mpisorona, atsoy ny vahoaka manodidina ny tanàna ianareo amin'ny andro fahafito, de mankajo marafito, de miodidina impito, dia tsofi impito ny anjomara. De ho hitanareo fa injerany mandany Jeriko. Iady ho anareo Andriamanitra fa ianareo angina. Inona ny dikan'le hoe anjomara fito? Inona ny dikany hoe niodidina tamin'ny andro fahafito? Inona ny dikany hoe niodidina impito? Inona ny dikan'lay fito? Zany hoe lay hoe faanginana de izao miainona ao anatin'ny fahamasinana. Raha miteny hoe fito isika de izao fahamasinana. No hoe mangina zany de tsy no hoe tsy manao na inona na io ny Andriamanitra efa miady any ka de isika manao zay tany mikibontsika ty fa inona moa Andriamanitra miady atsika, tsika ke tsy manao ninina fa de itsika zany manao zay tany mikibontsika ty, manao zay mahafinaritra atsika amin'ny fiainantsika ty. Tsy zay le hoe mangina, fa le mangina de zao miaina le fahamasinana. Le mangina le hoe zay ny dikan'le fito isan'ny fahamasinana. Le dikany teny hoe amin'ny andro sabata, zany hoe amin'ny andro fahafito no manao ilay nanjekan'Andriamanitra lay mandany Jeriko. Jehova miady anareo fa ianareo mangina amin'ny tantaran'ny Jeriko. De zao lay mangina de zao miaina ny fahamasinana, miaina ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Zay ny dikan'lay anjomara. Miaina ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary ny dikany hoe ny vahoaka, ny mpisorona, ny manodidina n'lay tanàna, miaina ny fifankatiavana sy ny fiombonana. Fa tsy hoe mangina de miady an-trano, na hoe mangina de misotoka na tsy fantatro, na hoe mangina de manao zay mahafinaritra, na hoe mangina de misavoritaka, na hoe mangina de tsy miraharaha ny hafa. Fa le hoe mangina de izao ratarafina amin'ny bokony amin'ny tantaran'ny Jeriko de ny hoe miady ho anao Andriamanitra raha ohatra ianao ka miaina ao anatin'ny vavaka. Miady ho anao Andriamanitra, mandritra an'Andriamanitra miady ianao miaina ao anatin'ny vavaka, miaina ao anatin'ny fahatokiana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe anjomara fito, zay ny dikan'le fitokidinana impito. Tsika manao hoe miaina ny Josoa, zay ny tantara voalohany. Fa ny tantara faharoa koa ny hoe Jehova miady ho atsika fa isika mangina. Hitantsika eo amin'ny bokin'ny Josoa toko fahasivy. Josoa toko fahasivy de izao nisy firenena kely anankiray antsoina hoe Gibeonita. Andriamanitra nanafatra ny zanak'Israely manao hoe reo Kananita reo ary pao reo Kananita reo, fa reo tsy tokony mifangaro am'ireo ianareo. Hitantsika ty amin'ny bokin'ny Josoa toko fahafolo andinina fahina amby telopolo sy ny fasina amby telopolo manao hoe anareo dia aza mifandrairay mihitsy amin'ny Kananita fa manimba anareo reo. Ny antony de zao ny Kananita dia ratsy vitondratena, tsy nanana moral, tsy mifanohitra mihitsy amin'ny tsy nanana moral zany izy lazana azy satria ny fanorona teraka amin'ny didin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de ny Kananita nanao sorona zazakely, nanao sorona olona. Io Andriamanitra amin'ny tsy mety mihitsy fa aringana reo. Fa nefa raha mijeritsika raha miteny hoe aringana move tena naringana tokoa aloha, satria raha mamaky ilay teny de mitritra hoe ary Andriamanitra ke zany ohatran'ny fangamo Andriamanitra tsy fitiavana nahoana Andriamanitra de mandidy an'le de miteny hoe mamin'olona aringana izy. Fa raha tena jerena tokoa dia tsy de tena zay loatra le teny hoe aringana de tsy hoe de nyvonono zanak'Israely daholo ny Kananita tsy akory. Mamaky ny toko 10:10 andininy 7:10 ka hatramin'ny 5:30 ianao de mahita ao aorian'le toko 10 zany de ahitanao hoe nareo de aza manambady ny Kananita, aza mifanambady am'ireo. Zany hoe tsy ny olona ho aringanao indray zany no ahafahana hoe aza mifanambady aminy, fa tena ny tian'Andriamanitra tenena de ny hoe aza mifandray aminy. Esory izy ho aminareo aza tian'Andriamanitra zany de tsy ny hoe le teny hoe mamony ho genosida ho itsika amin'ny teny ankehitriny, tsy hoe naniraka ny zanak'Israely hanao genosida akory Andriamanitra. Raha ny teny aringana izy fa zao aza mianatra ny toetrany, aza mifanambady aminy, joroa amin'ny fahamasinanao ianao. Fa izao verentsika le Josoa toko fahasivy teo, raha hanazava isika n'le hoe miady atsika Andriamanitra. Ahoana ny endriky nisy ahoany le hoe miady atsika Andriamanitra?
miado atsika Andriamanitra rehefa miaina ao anatin'ny famindram-po isika, miaina ao anatin'ny fitiavana isika, miaina ao anatin'ny fijerena ny hafa, miaina ao anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra isika. Nisy firenena anankiray foko antsoina hoe Gibeonita izay avy amin'ny fokon'ny Kananita ihany io. Dia rehefa nafantatra izy tsy maintsy hovonoina, tsy maintsy hovonoiny zanak'Israely, dia na maripaka ny zanak'Israely na roany zanak'Israely, de rasy izy niala melohan'ilay tanàna izy. Ary rehefa niala melohan'ilay tanàna izy dia tonga tao ny zanak'Israely de fa tsisy olona tsony tao. Tsy zanak'Israely izy de efa milaminy tsika samby fa lasa daholo lay foko teto, lay Gibeonita teto. Kanjo rehefa tafapetraka kely ny zanak'Israely de reny niverina ny Gibeonita. De niteny manao zay vahiny avy lavitra fa nahita ny tanjakinareo, ny herinareo, ny fitahina miaina amin'Andriamanitra anao de zay mba tia hanampy anareo, ataovy mba havanareo zay, ataovy mpiasanareo, ataovy mpanomponareo, ataovy manao zay zavatra tianareo ampanaovina anay zay vahiny avy lavitra. Dia netiny avany tony zao ny kapanay tapatapaka, tony ny mofonay efa bobongolo, efa rasy, dia nieritreritra zanak'Israely reto tsy Kananita fa vahiny avy lavitra, andao ary ataotsika miaraka monina amitsika, de andao nanao fanekena amin'izy ireo etsika, de nanao fanekena tamin'ny Gibeonita ny zanak'Israely mba tsy hovonoina izy ireo fa dia anaiky ho mpanompo ny zanak'Israely. Kanjo rehefa miaraka kelikely teo ozy ny joko atoko fasivy de nihiratra amin'ny mason'ny zanak'Israely hoe kay reto nandaingy fa tsy vahiny kay reto fa Gibeonita Kananita ihany, ay reto Kananita ihany Gibeonita, tokony ho novonoiny reto fa zao fetsy reto, fa izao mody ny ala izy ka izy eto ihany, de zao andao vonoina. De hoy ny tompo tamy maneno hoe vonoina ao ahoana, ka nanao fanekena tany nengenareo teo anatrehako nanao fanekena hoe hanompo anareo izy, ara-monina aminareo izy, nanao fanekena taminy nareo teo masoko vonoinareo ahoana. Teo zanak'Israely ka izy nge nandainga taminay Andriamanitra, kizy nge nandaingako no zany de tsy tokony hitombona lay fanekena, tsy tokony hitombona mihitsy lay fifanekena satria de nandainga izy. De ny tompona hoe nga misy fanekena tsy nitombony zany rehefa natao teo anatrehako ny fanekena, izy manao hoe aza manontany alohan'ny naovanao fanekena, nareo nge tokony nanontany aloha fa tsy nanontany anareo, de zao noho izy efa nanao fanekena nareo, de zao rehefa nanao fanekena teo anatrehako na nandainga azy izy de mitombona hony ny fanekena iny. Aloha nanaovanao fanekena engagement hoy ny tompo de zao manontany aloha, fa rehefa mifanekena eo anatrehako eny de eny. Noho zany de zao tsy azonareo kitihina ny Gibeonita fa tsy maintsy mijanona ho havanareo izy, tsy maintsy mijanona ho miarabelona aminareo izy. Ary Saoly teoria de atsika any amin'ny bokon'ny Samoela tantara dia novonoiny Saoly ny Gibeonita, dia voatery Davida namono ny taranak'i Saoly satria nisy mosary fito taona. Nametra-panontaniany Davida de maka tamin'Andriamanitra hoe fa nahoana kay Andriamanitra no misy mosary fito taona ohatran'io. De hoy ny tompo taminy manao hoe kay Saoly nge namono ny Gibeonita, izy nge namono ny Gibeonita. De hoy ny tompo de ahoana zany, de andana vonoy daholo ny taranak'i Saoly satria efa nanao fanekena tamiko teo anatrehako ny zanak'Israely fa tsy hamono ny Gibeonita, fa i Saoly nitezitra tamin'ny Gibeonita de vonoiny ny Gibeonita. Noho zany mandany ianao ry Davida vonoiny ny taranak'i Saoly. De nataony Davida zany, fa tsy vonoiny Davida kosa indray ny taranak'i Jonathan, tsy novonoiny na de taranak'i Davida na de taranak'i Saoly ara, de tsy novonoiny Davida ny taranak'i Jonathan. Nahoana ny tsy novonoiny Davida? Satria Davida sy Jonathan nefa nanao fanekena teo imason'Andriamanitra fa tsy hifandripaka fa hifanoana hifankaty, dia tsy tezitra tamin'ny Davida mihitsy Andriamanitra hoe nahoana kosa ary tsy novonoinao ny taranak'i Jonathan nefa izy taranak'i Saoly, satria fantatr'Andriamanitra fa nisy fanekena efa nifanaovan'ny Davida sy Jonathan teo anatrehan'Andriamanitra. Noho zany raha tsy namono ny taranak'i Jonathan Davida de tsotra ny antony satria Andriamanitra ny fanekena. Refako hotsika manao hoe inona ny hevitry ilay hoe Jehova miado anao fa ianao mangina hazonao ny fanekena zay nataonao tamin'Andriamanitra. Ianao angina zany hoe ianao hiazona zay voady efa nataonao tao anatrehan'Andriamanitra. Ianao angina, ianao hiazo, miado anao Andriamanitra amin'ny fotoana hiazonanao, amin'ny fotoana katoavanao izay engagement zay zavatra nataonao tao anatrehan'Andriamanitra. Tahaka ny tamin'ny Gibeonita. Ianao manaiky hamindra foko tahaka ny nataonao tamin'ny Gibeonita. Ny hoe mangina de zao mijanona ho matoky, ianao mangina de zao mijanona ho marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fanekena zay natao. Fa ny fahatelo zay andraisitsika ohatra ry havako malala.
rehefa tafiditra raha ohatra ka jerentsika amtantara-Josoa ihany rehefa tonga tao Jeriko ny zanak'Israely dia nisy olona anankiray antsoina hoe Akana nitsiriritra ny fananana tao anatin'ny mandran Jeriko. Andriamanitra ny teny manao hoe tsy mitondra na inona amin'ny tanàna ny Jeriko nareo. Dia nisy tovolahy anankiray antsoina hoe Akana de lasa tsy naharitra fa naka akanjo be manteau kapoty ny filazan'ny bokin'ny Josoa toko 7 de naka lay akanjo be na manteau zay tsara de tsara de nalainy iny niaraka tamin'ny volamena niaraka tamin'ny volafotsy de nety-nody tany anday de hoy dia kanjo rehefa aveo nety-nody zany nitsiriritiny dia taorinan'io de niady tamin'ny foko antsoina hoe Ai Josoa sy ny miaramilany dia rehefa niady tamin'ny fokony Ai zany avy niady tamin'ny Jeriko zany de aveo niady tamin'ny tanàna atao Ai resiny fokony resiny zanak'Israely resy tanteraka menatra Josoa de nanotanan'Andriamanitra fa nahoana Andriamanitra no nandresy zay to Jeriko ianao ny teny fa hiady ho anay de zay anginy nandresy zay to Jeriko fa nahoana kosa zay nresy teto Ai ary afa-baraka menatr'olona resy zay teto Ai de hoe Andriamanitra taminy resinareo satria tsy zany tsy nampandresy anareo resinareo satria nitondra zavatra voaozona nitondra alatra avy am'izay rehetra avany Jeriko misy zavatra tsy nakasitrahako ao aminao ao amin'ny firenenao io ao amin'ny firenena Israely io misy zavatra voaozona zavatra tsy nakasitrahako de resinareo koa satria zao ny mpamakilay izay ndrahana ametram-panontaniana hitantsika am'Josoa toko 7 io hoe firy ny olona tokony hiakatra ao de hoe 3,000 andro 2,000 any ampiakarina fa resitsika anao ay zany hoe ny antehitra tamin'ny heriny ny zanak'Israely afaka malala rehefa hoe miady ho atsika Andriamanitra de zao tsy miantehitra amin'ny herintsika isika zay ny dikany hoe mangina de mamelan'Andriamanitra hiasa ny dikany hoe mangina amin'ny bokin'ny Josoa de zao mamelan'Andriamanitra miasa tsy miantehitra amin'ny herinao tsy miantehitra miaza andray dia zao nataoko tsy mieritreritra na tsy mamakafaka fa mihevitra ny hoe raha tonga ny fandresena de za zay ny nandresy raha tonga nyzao de za zany nyzao tsy miantehitra miherin'ny teny fa mino ny fitantanan'Andriamanitra mametraka ny ady amin'Andriamanitra ary de izao koa ny dikany hoe mangina de zao mahatsiaro hoe marina sy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy hoe misy zavatra voaozona ny hoe mangina de zao tsy mitahiry fahotana tsy mitahiry zavatra voaozona tahak'izay nataony Akana ka nahatezitra n'Andriamanitra hoe resy ngenareo satria tsy nanginonareo fa ao aminareo dia misy zavatra tsy mety misy ozonao mitsiriritra ny zavatra zao tontolo zao ianareo nidikan'le teny hoe nalaina le volamena avany Jeriko nalaina le akanjo tsara avany Jeriko volafotsy avany Jeriko zay an'ny Kananita nety ny Akananody tany aminy de midika inona tsy fahatokinan'Andriamanitra midika tsy fahatokiana ny fisomen'Andriamanitra hoe tsy ampy azy omen'Andriamanitra fa mila mihetsiketsika kely fa impiry moa tsy andalo eto ty occasion nylazany Akana azy ako za raza mba mandalo etiko volamenako volafotsiko akanjo tsarako aiza misy ohatr'izao ndray de tonga dia naka de nitsiriritra de naka nijeriny maso de naka ary zay ny zakasitrahan'Andriamanitra tsy nahatoky ny fitantanan'Andriamanitra tsy afa-po am'izay nomen'Andriamanitra de naka nitsitraka Andriamanitra de zay le tsy mangina afako malala mahafinaritra atsika mihitsy madrasa de andinitsotra masiny ty be de be ny taxi be hitatsika eny an-damosy ny taxi be ny misy andisoratra ty mandrakariva manao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo angina ndrandray raha hovan'ny olona mihitsy le izy manao hoe Jehova hiady ho fa iza angina ndrandray ataony an'izany mihitsy amin'iny taxi be iny hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina na hoe ndrandray raha misy manao hoe Jehova hiady ho fa ianao angina misy an'izany mihitsy amin'iny taxi be mandeha to Antananarivo misy hoe Jehova hiady ho fa ianao angina
misy an'izany fa tsy zay mihitsy neto jehova hiado anareo fa ianareo angina ary roviny zany ny tanteraka rehefa miaina ny fahamasinan'andriamanitra isika rehefa mifakaty isika rehefa miaina ao anatin'ny fidebahana sy ny fiainana ao anatin'ny fahatokinan'andriamanitra isika de mahazo fandresena fa raha misalasala isika miantehitra amin'ny herintsika tako izay nataony zany ny taranako Josoa ny zanak'Israely tao ay rehefa mieritreritra isika fa isika mbola mahavita ny zavatra rehetra rehefa mbola mitahiry sy miaina ny fitsiriritana ny fomba fiasan'izao tontolo zao isika de tsy marina amitsika ny hoe miado atsika Andriamanitra fa miady rery isika ary rehefa miady rery isika de resy rehefa malala akatoky ny pasikatsika zao ny pasika dia fifanenan'ny fahanginatsika na ny fanetretenantsika sy ny fidebahantsika fifanenan'ny fidebahantsika sy ny fitiavan'Andriamanitra. Pasika ny andro dia raiso lay fahanginana dia raiso lay Andriamanitra miado anao dia ho azonao ny fandresena. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay mampianatra anay fa ianao no miado anay manafatra anay ianao fa azo antoka zay tompo no tsy mety mangina mitabataba tsy aro mampiasa ny herin'ny tenanay ndradray aza misaratsaina manamary-tena tsy manaiky ho diso mitahiry ny fialonany zao tontolo zao mitahiry ny fahotany zao tontolo zao aty anatinay de resy zahay kivy zahay tsy mahomby zahay tsy anao ny tsy mampahomby anay fa izay no mifidy ny tsy fahombiazana ko mivavaka izay tompo am'izao akatoky ny pasika izao aoka ho hitanay ny azo fijalinao ianao le miado anay ary aoka ny fonay diovinao mba hanginanay sy amelanay anao hiasa ao anay amindreo fo zay tompo de efa ngio nisy atoka trano tsiralay avy mba hiaina ny fahanginana ara-panahy ary hibanjina sy hametraka ny ady sy ny zava-manahirana rehetra eo ampelantananao de mametraka ny enta mavesatra rehetra i Jesosy eo aminao fa ianao efa nanaiky hitondro rano ary tao am'izay hiaina ny teninao ombana tsiralay avy ary fangio ny fonay hitoerany fanahinao masina misaotra Jesosy amen.